Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ny fampatsahivantsika amin'ny ity androany ity dia mahakasika ireo fotoana anankidimy izay ijanonany devoly eo amin'ny olona anankiray. Voalohany amin'izany, rehefa misy lehilahy sy vehivavy mipetraka amin'ny takotakona dia ny fahatelon'izy ireo devoly. Izany hoe, raha misy lehilahy sy vehivavy izay tsy mpivady no sady tsy mpihavana no sady tsy mpifady, raha ohatra ka izy roa ireo mipetraka any amin'ny takotakona dia ny fahatelon'izy ireo devoly. Ny teny mpaminany sallallahu alaihi wasallama, rehefa misy lehilahy sy vehivavy ozy izy mipetraka amin'ny toerana anankiray ka tsy mpifady izy ireo dia ny fahatelony devoly. Ary mitely devoly amin'izay fotoana zay hoe zao ozy izy dia iraka avy amin'io lehilahy io makany amin'ny vehivavy, ary zay ihany koa iraka amin'ny vehivavy makany amin'ny lehilahy mba hakafana azy ireo ho latsaka ao anatin'ny fijangajangana. Ny fotoana faharoa maheo ny devoly dia rehefa ny olona anankiray mitazona ny fitaovam-piadiana eny ampelantanana. Miteny mpaminany sallallahu alaihi wasallama manao hoe, aza misangisangy ozy izy ianareo raha sendra mitazona fitaovam-piadiana na zava-maranitra na antsy na vy eny amin'ny tananareo, satria amin'izay fotoana zay ny devoly manosika ny tananao handratra na hamono an'izany raha alanao zany nefa tsy fananinao izany. Ka mila mitandrina antsika rehefa mitazona zava-maranitra tsy hanondronondro na isangisangy amin'ny namana fa tsy fantatrao ny zavatra zay ataony devoly. Ny fotoana fahatelo dia rehefa ny mpivady manao firaisana ara-nofo. Izany indrindra mahatonga ny finoana islamo mampirisika sy mampianatra ny mpino mpanaraka azy rehefa iroso ao anatin'izany firaisana ara-nofo zany ny mpivady dia manao tonom-bavaka na mitalao sy manao doa amin'ny tombo zanahary manao hoe bismillah allahumma jannibna shaitan wa jannibi shaitani ma razaqtana. Tompo Allah, alaviro anay ny devoly ary alaviro ny zavatra na izay mety ho azonay amin'ny ity firaisana ataonay ity ny devoly. Zany hoe mangataka anao fiarovana mba hanalavira ny tombo zanahary amin'ny fotoana anaovanao an'izany firaisana zany sy amin'izay mety ho zaza ho azonareo eo ampanaovana an'izany firaisana izany. Ny fotoana fahaefatra dia rehefa tezitra ny olona anankiray dia tadidio tsara fa tsy maintsy eo ny devoly mampirisika an'izany olona tezitra izany. Zay indrindra nahatonga ny mpaminany sallallahu alaihi wasallama ny teny manao hoe, ny fahatezerana ozy izy dia avy amin'ny devoly, ary amin'io fotoana io ny devoly dia miditra ao anaty rà ary manosika sy mapetsika mafy an'izany raha zany mba ho tezitra ary hanao zavatra zay tsy fanaonao. Zany mahatonga ny olona anankiray rehefa tezitra dia mahavita mamoaka teny tsy voahevitra ary mampiseho fihetsika izay tsy voahevitra ary fiafarany dia manenina amin'izay fotoana zay. Fa mampianatra kosa ny finoana islamo rehefa tezitra anao dia raha sendra mitsangana dia mipetraha, raha sendra mipetraka dia mialamo no toerana izay nahatezitra anao io, na ihany koa mandehananao manao odo satria ny devoly avy anamboarina avy amin'ny afo ka ny rano mamono an'izany afo izany. Ny fotoana fahadimy farany maheo an'ny devoly dia rehefa tsika isakafo. Rehefa anao isakafo dia miaraka aminao io devoly isakafo miaraka aminao. Ary zany nahatonga ny mpaminany sallallahu alaihi wasallama nampianatra antsika rehefa isakafo dia manonona ny anaran'ny tombo zanahary hoe bismillah mba handosirana zany devoly zany. Satria ny devoly miditra amin'ny tokantranontsika tsirairay ary miandro ny fotoana isakafoanana. Ka raha tsy nanonona ny anaran'ny tombo zanahary ianao ny teny hoe bismillah dia miara-misakafo aminao eo izy
ary zay mahatonga anao tsy mahare voky na tsy mahare afapo amin'ny sakafo izay hoaninao satria miara-mihinana amin'ny devoly ianao amin'izay fotoana zay. Ka amin'ireo fotoana dimy ireo raha lasana vavy dia mila mitandrina antsika ary tsy tokony ho voareborebo ny devoly fa tsy maintsy eo izy, ary misy hadisy maropototra milaza anireo rehetrarehetra ireo araka ny voalazantsika teo ireny. Zay no fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Abonneo, partageo, ataovy j'aime fa mbola maro ny zavatra hozaraintsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.